Alleloia, alleloia. Dia miarabantsika indray ry mpianoavana sasy nyity fotoana mahafinaritra ionatsika amin'ny fandarana baiboly teny velona irahantsika amin'ny MCTV sy ny révérend Dimy Andreason. Manana hafatra anao ny tompo a, manana fihevitra anao a, izay fihevitra tsy mitondra loza fa fiadanana idiranao anatin'ny antoka fiainana mahomby a miavaka izany. Fanontaniana mipetraka hoe matetika fomba fitenin'ny olona moa zany milaza hoe ny zava-dehibe le hoe makany an-danitra ary ny tanjony vao mafaly a dia manomana ny olona ho any an-danitra. Fa alohan'ny atongavana any an-danitra nefa dia mila miatrika ny eto tany aloha, dia ny eto tany manomana ny eo an-danitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe madiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra fantatry ny olona sy ainan'ny olona masambatra. Andriamanitra mahita fa afaka ho sambatra ianao, afaka ho tahina sy ambinina ianao, afaka hampandresena ianao, fa ny fiainanao tsy afaka hiova nefa raha tsy ampisera amin'Andriamanitra. Ary zany mahatonga an'ity fandaharan'ity izay napetraka manokana entina antsiana izay diso ary ampionina antsika ao anatin'ny fitombona ny fahalalana an'Andriamanitra dia ny ety-tany ka hatrany an-danitra. Tenin'Andriamanitra miteny mahasoa kely ihany ny fampiasantena fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny tena mahasoa amin'ny zava-rehetra. Fa inona moa ny zavatra takian'Andriamanitra amin'ny fiangonana na hoe takian'Andriamanitra amin'ireo olona nova amin'ny fanekeny? Ametraka ny teniny voalohany. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe nadiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra tonga ao amin'ny fiainan'ny olona iray dia ero azy, manokatra varavara mpitahi-pasoavana ho azy. Lay ako ny famonjena nataon'i Jesosy. Tadidio fa ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe dia kapoka tamin'i Jesosy mitondra fanasitranana ho antsika. Izy mpanan-karena nanaiky nampahantrano nampalerovana mba hanan-karena ho any mizasa ianao, ary ny ozina izay nieretany mitondra fahafatesana ho azy teo Kalvary dia nitanterahany zany mba ho voavidy tamin'ny oziny lalàny zasa ianao a, mba ny fiadanany ny toetra be da be ao amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Hitantsika amin'ny Galatiana 4:7-10 izany. Manina moa resahako izany ry havana, mba tsy diso hevitra ianao amin'ity fanarandian'ny tompotika manana fomba fijery mpanamary tena. Mba fantanao fa tsika tsy maintsy ho any an-danitra, fa aloha nidiranao ny lanitra eona amin'i Jesosy ianao. Ary rehefa eona amin'i Jesosy ianao dia jereny hoe tena miaina fifaliana ve ianao, matsiaro sambatra ve ianao, tena finaritra ve ianao. Fa ny baiboly miteny misy olona izy ho any an-danitra ihany fa ohatra miditra ao anatina afo mihitsy izy zay vao tafiditra any, satria mafy loatra, satria teto tany izy tsy nametraka ny tenin'Andriamanitra voalohany. Satria misy zavatra hitranga dia zao zava-drehetra andalo ihany ozy ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra ny toetra mandrakizay. Ka izay nambaran'Andriamanitra zany dia famarinana zany, ary zany famarinana zany entin'Andriamanitra hanamarinana azy sy hanamarinana anao. Mba tsy ho kristianina anarany zasy ianao fa kristianina vo, kristianina vokatra. Nisanisa manaraka ity fandaran'ity mety kisendrasendra ianao ngamba no manaraka androany a, tena manana programa anao ny tompo. Za milaza aminao mandondona am-ponao izy androany ary te hampatsiahy ianao sy fa ianao koa dia novidiny tamin'ny vidiny lafo ianao. Tonga tety Jesosy a, ianao no antony nanolorany ny tenany dia nanaiky kapokapohana izy, nanaiky nampahantrana izy, nanaiky nitrobarana ny lanivony, nampisatroana felotso izy, patrapatraka ny rahany. Mba ninona ho fanadiovana azy fanadiovana anao, mba ho voavidy tamin'ny otatsikisika dia velona ao amin'ny Kristy, ao amin'ilay fiainam-bavao. Ka nizaniza manaraka androany, manaraka n'ity fandaharan'ity, miantso anao ny tompo. Valio miantsona, tia anao izy, tsy tia no very ianao, fa lalana tokana ihany ny andehanana ny an-danitra dia ny finoanan'i Jesosy Kristy. Araky ny teny amin'ny Romanina 4:5 hoe ary amin'ny fo ny noana azahoana fahamarinana, fa mivava no hanambarana fa Jesosy ny tompo azahoana famonjena. Mino zany ve ianao? Apetrao amin'ny fonao ary a ny tananao a avana dia avere miaraka amiko izao vavaka izao. Jesosy io tsy matimaty foana ianao, fa maty famonjenao a.
raisiko tompoky sy mpamonjiko ianao lasa ny zavatra taloha vaovao ny fiainako antony avelomako ianao saotranao atompo fa natsonao isa-pony lanitra zanak'Andriamanitra matoko loatra ianao. Halleloia, amen, halleloia. Tenin'Andriamanitra ny tenin'ny fampivavahanareo mba ho sitrana. Mety mila vavaka ianao manaraka ity fandarana ity, atsangano ny tananao. Raha io hitanao ny tanany tsirairay mitsangana, hitanao ny hitahita ny zavatra iriny sy antena iny, amalilan'Andriamanitra nasoranao a dia mamotsitra tenim-pasoavana, tenim-bahonana, tenim-panasitranana ho azy ireo a sitrana marary, afaka mpifarotra, voatany asa aman-draharaha, voatany tokantrano, voatany fitaizana, voatany fianarana, kinasa sy heverina rehetra vita soa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Sotranao raha io ho mba mpahitatsitsaka ny herinandro ny tsiraray amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Samy tahiny tompotompoko.